Savorivory eto amin'ny firenena tsy misy afa-tsy ny fandravana ireo androm-panjakana ny vahaolana ho ny otrikafo. Gabon sy Madagasikara amafisina ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny fifanakalozana traikefa. Fikonan-doha am-pirenena tokony tsy emotra intsony, mila mangarahara atokisana ny firenena azy. Ampifaliana indray tombo kilasy tonga avy ny dia ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS TV ny tokantrano amin'ity aliny sabotsy enina jona 2024 ity atezina ny araba ary manasana mampanajana manaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany makasika ny fiainam-pirenena mety hiova ny lalàna, mety hiova ny mpitondra saingy raha tsy miova ny fomba fanendren'ireo mpikambana eo anivon'ny rafitra mpitsara sy mpanara-maso ny fifidianana dia toetra oloaran'olana hatrany izy ireo. Andraikitry ny malagasy no mitaky ny fanovana ny fomba fanendren'ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny voamiera-maleo tena amin'ny sanany fifidianana mandritra ny fikonan-doha am-pirenena mba tsy hisy ny krizy aorian'ny fifidianana intsony hoy ny mpanaraka raharam-pirenena amin'ny fandraisam-peo ny Germaino Menjanahary sary serindran-tsary ny Mathieu Princy. Zavatra goavana tokony hojerena manokana mandritra ny fikonan-doha-pirenena ny fomba fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Toy izany ihany koa ny any voamiera-maleo tena amin'ny sanany fifidianana na ny seni. Tsy misy resaka lalàna izany eto ary hita izany tamin'ny fomba fiasan'izy ireo nandritra ny fifidianana ny fanisy teto fa miandro baiko. Isan'ny fototry ny olana eto amin'ny firenena ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ireo rafitra ireo hoy ny faneho-kevitra. Aminay ny ACC io c'est un traître. Io zany tena nivadika amin'ny fitokisany na madika avoaka malagasy mihitsy. Ohatra anankiray fotsiny dia nanekeny André Rajoelina manana nationalité française zay no tsy gasy atao filoham-pirenena. Ny ACC io ny tsikonokonona manao an'izany efa tokony hoe olona rehetra dia mangataka ny fandravana azy fa tsy atao fandravana bontolotra an'io fa izy rehetra mihitsy mba amin'ny président rehetra dia mandeha tsy vitan'izany solona koa ny ovana ny fomba izany manolotra zareo. Misy fanjakana ve manolotra zareo sa izy sara amin'izay koa ny seny raha ohatra na lalàna reo tsy nanaiky nanao démission ohatrandreny fa nanoitra izy fa zareo zany tsy te hiada dia niala fa tsy ny olona ihany no alàna fa ny firafitra mihitsy io seny amin'izao fotoan'izao io tsy indépendant miankin-doha amin'ny fanjakana io tsy manam-bola izy ho anazy aveo tendren'ny assemblée tendren'ny sénateur tendren'ny ACC olo-mpanjakana daholo zany fa rehefa tianao indépendant io tsy misy idira zay fanjakana io olona expert dia ary tsy misy ifandraisana amin'ny fanjakana zay izy vao indépendant ka manapa-kevitra araka ny fahaizana fa zao izy zay tian'ny fanjakana ihany izy ny tianareo olany raha fanjakana ary raha fa tsy manaiky an'izany tsy omeny fanjakana vola. Mila mandohalika ianao zany aloha mandohalika senio zay vao mahazo vola raha tsy hanina nataonareo lany ao dia zay tsy mety ka tsy misy ilana ny seni amin'ny rafitra ohatran'izao tsy ilaina mihitsy ny diatagnan'ny fanjakana ao anatin'io fa mila seni indépendant tsisy président manolotra tsisy sénateur manolotra tsisy zany assemblée manolotra tsisy zany ACC manolotra fa olona tokana expert. Raha mbola ny fahefana politika ihany no amaritra izay mpikambana ao amin'ireo rafitra tokony aleo tena ireo dia ho sarotra ny anentenana fifidianana sy fitsarana ekeny rehetra ho an'ireo mpandinika eo ny fototry ny krizy miverimberina sy ny tsy fitokisan'ny vahoaka ny androm-panjakana ho hiatrany ny fanazavana. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany miamahiry vaika ny fifandrodritana araka ny lalàna sy ny ara-politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy ny fandravana ireo androm-panjakana ny vahaolana ialana amin'izao olana sy savorivory misy izao hoy ny filohany antoko otrikafo sady mpanolotsana teknika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara Rabevahiny Elia Fanadjadila. Rehefa tsy say mandrava ireo androm-panjakana dia izao ny vokany hoy Elia Rabevahiny. Efa tsy nahitambokany hatramin'izay ireo androm-panjakana ireo ka tsy mahagaga raha mitohy ary tsy mivany olana eto amin'ny firenena hoy ity mpanolotsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana. Na ny anteny mera-pirenena na ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana dia samy mitondra olana teto amin'ny firenena
ary arandritra mahita fa avy amin'ireo androm-panjakana ireo no antony mampisy olana hatramin'izao. Mila samandrava ireo ny fitondrana raha tena te hiala amin'izao fifandroritana lava izao ho iatrany ny fanazavana. Zay de tena mbola mamerina mihitsy iny bony fapoto de andaotsika napahakevitra ary manentana ny olona zay ny andravana andreo le institution rehetra tsy naombo reo tafiditra ao anatin'izany ny ACC tafiditra ao anatin'izany ny anteny merapirenena raha amin'io concertation zany tsika tsy mbola masa mandray fanapahakevitra makasika an'io de azadinitsika fa androany ao amin'ny ACC ny problème fa rapitso ao amin'ny assemblée na tiatsika na tsy tiatsika tsy hipetrapotsiny ireo lay mpanara-dimy teo aloha izy ty mbola majorité ngery zareo amin'izao fotoana zao ary mbola manana fomba afaka hidestabilisena ny lay fitondrana fanavozana ka ho anay zany sosikevitra ao anatin'le izy de tsotra be zara ary tsika manomana ny concertation io tsy natao tany aloha le fandravana zay hoe andao ao anatin'ny concertation io no ararotintsika andravana an'ireo le institution rehetrarehetra tsy mahombo reo fa ty fanavozana nge no resahana ao anatin'le izy rehefa resaka fanavozana tsika de mila mahasa mandray fanapahakevitra ao anatin'le izy ary io ny fanapahakevitra raisina nge tsy maintsy misy lafitsarany sy lafiratsiny fony fa tsy mila adinotsika fa ny vahoaka mihitsy ange zay nandray anjara tamin'le tolona no nitakiny andavanan'reo de androany ve tsika de mody gaga raha ohatra manana problème tsika amin'ny ACC de raha pitso raha anao ny ataon'reo anteny merapirenena io de ilaza fa ho gaga koa tsika. Raha ny zava-misy hatreto dia mihamafy ny fandroritana eo amin'ny sampahalalana ho iatrany ny mpanolotsaina teknika ny filohan'ny fanavozana. Mila say mandray fanapahan-kevitra raha tena te hiala amin'ny olana misy hoy ny fanazavana. Fa adisona ny fialokalofana ao anatin'ny resaka fanarahana lalam-pandrenana hoy ny fanamafisana. Lalàna ny io samy afaka misitona an'io hoe azadinitsika ny ady hevitra na mididina amin'ny article 54 raha tamin'ny fotoan'andro ohatra raha tsy resaka afatsiny ny problème ny itsika atao anatin'le fitondrana fanavozana amin'izao fotoana zao de menatritsika milaza fa tsy naombo le fitondrana teo aloha de naongana zay nge io le problème atsika io zany ny olantsika fa sarosaromatsika sy larovitsika miresaka lalàntsika eo le izy ka tsy magaky tsika androany raha sahirana de zay mbola manana fotoantsika de mahasahitsika miassume ny fanapahakevitra niraisitsika ao anatin'le izy de ninay tsotra miresaka fanavozantsika tsy elatra mihitsy raha ho an'nitrika afo manokana hoe zay fitondrana tsy naombo de naongana tsy vo tamin'ity no nisy an'izany fa na ny firenena rehetrarehetra teto amboniny tany samy nanao révolution avokoa samy nanongana ny mpitondra tsy naomby avokoa fa tsika te hialokaloka ombadika zay le hoe fanarahana lalàna sy tsy fivoahana miordre constitutionnel zay de lasa sahirantsika. Tsy ny tsy fisian'ny lalàna no olana eto Madagasikara fa ny tsy fahasahina mandray andraikitra manoloana ireo rafitra efa tsy nahavaolana intsony ho ihany ieliara be vahiny. Raha tsy misy fiovana lalina dia hitoetrany ny fandroritana sy ny savorovoro ara-politika hoy ny fanamafisana. Vaovao ny raharaham-pirenena izay ihany anisan'ireo teboka tokony horesahina sy fanarahana ao anatin'ny fikonan-doham-pirenena ny famaritana mazava ireo rafitra tokony avaozina na hofoanana. Tokony hanana sehatra malalaka ihany koa ny mpitondra sy ny mpizaika rehetra hiarovana ny heviny sy anehoany ny fomba fijeriny momba ny hoavin'ny firenena. Miankina betsaka amin'ny fahavonona ny mpikarakara andray anjara amin'ny fifampianoana sy ny fananganana fahatokisana eo amin'ireo mpisehatra rehetra voakasika ny ho fahombiazan'ny fikonan-doham-pirenena ho ny fanadihadiana natao ny Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Efa intelo sady zao no nahembotra ny fikonan-doham-pirenena ka saina ho tanterahana eto Madagasikara mety ho fanehoan'ny fitondram-panjakana ny finiavana hikatsaka vokatra tsara sy mahomby kokoa izany fanemoran'izany kanefa ilaina ny mandinika akaiky ny antony sy ny fizotry ny fikarakarana mba hisorohana ny mety olana ny aoriana nambara ny Randria Miantanirina Jean Hercel olom-pirenena fa tsy tokony ho adinoana na atao anjorom-bala ireo sehatra sy vondrony efa mananatraikefa amin'ny fanatanterahana ny fikonan-doha. Misy antony io matoa mihembotra lava satria iaraha-malala moa fa ny ministera misahana ny fanavozana no tokony miandraikitra voalohany an'izy io. Eo ihany koa ireo zay médiateur zay efa fantatra hatramin'izay raha nahatsikaritsika fa ny zavatra seho eto amin'ny firenena dia nandray tanana foana ny FFKM sy ireo fiangonana na de hoe laika raha ny firenentsika dia manana anjara toerany foana ny mpitarika fivavahana eny hatramin'ny mpitorika ny fombandrazana
nanentana manokana ny ministera ny fanavaozana sy ireo tompona ndraikitra voakasika ny tenany mba hiantoka ny filamenana sy ny fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny dinika nasionaly rehefa tonga ny fotoana natanterahana izany tokony hodiniana ireo ambara tonga mpifandraisana anjara rehetra mba hahafahany rehetra maneho ny heviny sy mandray anjara amin'ny fanapaha-kevitra mila mitandrina ihany anefa ny fitondrana afa mety hiteraka tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fanemorana matetika ny daty voatondro anatanterahana ny fokonan-doha noho zay tsy fahampian'ilay concertation isaky ny secteur zay anisan'ny antony fa fahafantarako azy satria maro ny tenako manokana zao dia mpiasa-panjakana fa ny concertation ny fonctionnaire mbola tsy nandeha mihitsy dikany a tsara hojerevana daholo ny atanatohatra rehetra mahakasika ny concertation ary mino aho fa fanindran-dalana koa mety ahihany ny acteur politique mety misy mpanao politika mety manana ihany mahakasika ny concertation mety hoe tsy mifanaraka amin'izay atantiny zareo dia izay mahatsara an'izy hoe tsara ny fanemorana fa ny fanemorana matetika kosa nefa dia lasa tsy mampisy an'ilay fahatokisan'ny mpandray anjara samy efa niomana na ny ministeran'ny fanavaozana na ny FFKM amin'ny fitariana ny fokonan-doha satria iray ihany ny tanjona kendrena noho izany mila fifanomezan-tanana ho fampahombiazana izany ho kosa ira miarondra be adjacent solotena ny fiarahamonim-pirenena ilaina ny fifampidiniana izay nitanterahana ny telo jona lasa teo satria natao indrindra ny daminana sy andrindrana ny fitariana sy ny fomba natanterahana ny fokonan-doha ny fanamafisana tokony nisy ihany koa ny fanofanana ireo teknisiana sy mpitarika ny fotony izay andraikitra ny fanatanterahana ny fokonan-doha manerana ny faritra mba ho antoka ahafahana mampahomby ny fifanakaloza-kevitra sy ny fandraisana anjara ny olo-pirenena tena hoe mety misy ny fiamorany foana mety misy izay le ataontsika hoe zavatra maro pitsopitsony izay tokony ino izy ty tokony jerena iarahana mandrindra ao anatin'izay dia izay ny ataontsika hoe mety antony mampiembotra azy sarotra zany ny mitondra zay le hoe ohatrany ahoana ny fomba anaovana satria na zay taty amin'ny firaisamonim-pirenena dia mametra mpanontaniana hoe ohatrany ahoana ny fomba ny tanana n'ilay olona eny fotony ahoana ny fomba hitondrana n'ilay hoe pakady ao anatin'iny amoan'ilay olona hevitra tsy maintsy misy ilana teknisiana ao anatin'iny manamora zany rehetra zany tsy maintsy mila hoe ohatrany ahoana ny pakady ao anatin'iny ahafahana mametraka an'izay no tsindriny hafahatra amin'izao dia mbola tsy misy sora-bola voatokana hitantanana ny fokonan-doha ho fanamafisana ny mangarahara dia tokony hazava amin'ny olo-pirenena ny andraikitry ny ministeran'ny fanavaozana sy ny anjara toeran'ny FFKM ao anatin'ity fikarakarana sy fitariana ny fokonan-doha ity tokony ho fantatry ny be sy ny maro ihany koa ny loharanom-bola natanterahana izany ny teti-bola ilaina ary mbola miankina amin'ny mpamatsy vola ve sa tsy ny angatana koa zany dia hoe aoka mba otso dila voaja le fipotoana zay napetraka atao anatin'iny zany hoe tsy mihoatra n'ilay ataontsika hoe dia fiatandro hoe mandrapatonga ny faran'ny taona zany tokony ho vita zay le fakakevitra eo anivon'ny faritra 720 zany ao anatin'iny mihitsy matoky zay fa mety hoe miatrika an'izay efa mieritreritra an'izay ngamba zareo na anivon'ny FFKM na anivon'ny ministeran'ny fanavaozana dia zay firaisamonim-pirenena koa moa anisany hitondra zay anjara biriky mety mifanalika amin'izay anampy amin'ny fananganana ny fatokisan'ny olo-pirenena sy ireo mpandray anjara amin'ny fizotry ny fokonan-doha amin'ny pirenena ny fametrahana ny mangarahara izay averina ho dingana lehibe amin'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny firenena ho ihany ny fanehoan-kevitra fa isan'ny teboka iray tsy resan'ireo mpisatra politika ny mahakasika ny fiandriana amin'ny pirenena ara-pitenenana zava-dehibe ny fanomezan-danja ny fiandrianam-pirenena ao anatin'ny fokonan-doha amin'ny pirenena miantso ny fitondrana araka izany amin'ny tokony hametrahana olo-aram-pameana io fiandrianam-pirenena io i Dr Ranira Arnosy ary Narcisse Karazafy mbola avatsara mitatitra ny antsipirim-baovao. Anisan'ny harena sarobidy indrindra ho an'ny firenena ny teny kolotsaina sady maneho ny mahizy azy ny vahoaka ao anaty firenena iray hoy Dr Ranira Arnosy ary manana politika momba ny fiandrianam-pirenena ara-pitenena ny Madagasikara ka ilaina ny miaro sy manandratra ny teny malagasy amin'ny sehatra rehetra mila petraka mazava ny vina sy ny tombotsoa pirenena vao miroso amin'ny fifampidiniana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny sehatra iraisan'ny-pirenena zava-dehibe hoy izy ny fanamafisana ny mahafirenena sy ny fahaleovan-tena ny malagasy amin'ny lafiny rehetra. Teny dia saripady ao anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny firenena anankiray
ary tsy misy firenena zay tsy anandratra ny teniny anandratra ny arena misy eo aminy ary ny anisan'ny arena voalohany de ny teny satria ao anatin'ny teny no mifototra ny kolotsaina zay ananan'le olona sy le firenena amin'ny ankapobe tsika dia atram'izay raha ohatra ka hoe ny teny malagasy fotsiny ohatra ny resahana dia fantatra fa ao anatin'ny loi 2005/006 ohatra mikasika ny politique nationale zany teny malagasy zany dikan'izany manana politika fandrianam-pirenena tsika fiandrianana eo amin'ny resaka teny ka arorotiko zao firesahantsika fiandrianam-pirenena manomboka amin'ny teny zao iresahana fa ny fiandrianam-pirenena dia zavatra lehibe. Naneo hevitra mikasika andraraha sambo tagory ihany koa i Dr Raniry Arnosy Armanana no mariny fa samy mikatsaka sy miaro ny mahazava-dehibe ny fiandrianam-pirenena ny firenena rehetra ka tokony hanana zo-pirenena mazava ny sambo iray anisan'ireo sehatra stratéjika ao amin'ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny tombotsoam-pirenena ny fitanterana an-dranomasina ka mendrika ho jerena manokana sy hotrandrahana amin'ny fomba mahomby. Tsara marena na niresaka n'ireny boina triple fety reny tsika na tatoatony ny resaka ny sambo rosiana sa malagasy inona fa mifantatra fotsiny aloha amin'ny lafiny lalàna de tokony anana ny nationalité ny sambo anankiray ka marina amin'iny de ny hoe ny malagasy ve dia nanome fahazavon-dalana nanome nationalité n'io sambo io sa tsy ao fotsiny fipetrahana akoatran'izay de ataoko hoe zavatra maizimaizina nga no ilazana azy fa efa niresaka an'io ny tompona andraikitra malagasy de zay ny atao hoe valitena ofisialy ny malagasy fa tsinatsindriana anankiray eto fotsiny de ny hoe ny voie maritime dia anisan'ny voie stratégique anankiray ary zay miantony anankiray isan'ny sarotiny amin'ny frantsay am'ireo nosokelytsika ao canal de Mozambique io satria iny canal de Mozambique iny dia voie de navigation atao hoe stratégique mihitsy. Manoloana ny fanatanterahana ny fokonan-doham-pirenena dia nambarany fa tokony fantoka amin'ny resaka fiandrianam-pirenena ny dinika raha tsy izany tsy ahomby ny ezaka rehetra natao. Lafombavao hafa kosa indray mitony fanenjiana ara-pitsarana makasika ny vondrona sodiaty izay vondrona orinasa misa 7 natsanga ny mpandraraha Ravatomanga Mamy. Araka ny fanazavany ministry ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo dia tafiditra ao anatin'ny fepetra no raisin'ny fitsarana ny fanaraha-maso akaiky ireo vola sy ny fananana mivezivezy ao anatin'ireo orinasa voakasika. Tato-bavao ny Germain no mejanareo amin'ny sariny Mathieu Princy. Notendreny fitsarana ho administrateur judiciaire Serge Mbezovial izay sanany fitantanana sy ny fanaraha-maso ireo rambola sy ny asa ataon'ireo orinasa mandritra ny fizotran-draharaha. Nozavainy ministry ny fitsarana fa anisan'ny andraikitry ny administrateur judiciaire ny fanaovana tatitra ara-bola tsy tapaka any amin'ny tendrom-pitsarana medy amin'ny kolikoly na ny paka sy ny sampandraraha amsahana ny fanagiazana ireo renina azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna na ny aray. Ao anatiny ny atao hoe fanenjehana araky ny lalànana sous le coup d'une procédure judiciaire sy fanagiazana marobe. Ao anatin'izany fanagiazana marobe zany dia mila arahiny fitsarana maso ny fidirany vola sy ny fampiasana ny vola ao mba tsy sy fanararotana na sanatria mbola misy fanodikodinana. Noho izany dia nametrahana administrateur judiciaire izay notendreniny pôle anticorruption ihany koa araky ny fangatahan'ny mpanao fanagiazana dia ny ARAI ary izay nametrahana ny administrateur provisoire eo hitantana ny orinasa ary manao compte rendu any amin'ny ARAI sy any amin'ny paka kasika ny fitantanana izay ataony ary dia mbola mitoy ihany ny fanadiadiana izany orinasa zany mandray mpivoaka ny didim-pitsarana izay any aoriana any. Izany koa dia natao mba hitsinjovana n'ireo mpiasa izay tsy tokony ho victime amin'izay nataony mpitantana ny orinasa fa mba hampiodinana tsara ny orinasa ka tsy sin'ilay hoe tapaka ny karamanay satria nogiazana ny compte bancaire dia rehefa misy administrateur eo dia en temps réel izy manao izay démarche rehetra ilaina hipehena ny fournisseur sy ny karaman'ny mpiasa ao amin'ireny orinasa ireny. Mitoy koa ny fanadiadiana ataon'ny inspection générale de l'État manoloana ny tatitra nataon'ny fitsarana momba ny compte na ny cour des comptes. Miandro ny tatitry ny fanadiadiana ny ministère ny fitsarana
ka rehefa voaraviny izany dia irosona ny raharaham-pitsarana ho ihany ny fanazavana. Ny fanadihadian'ny IGE izay manohy ny manohy ny asa nataon'ny Cour des comptes dia efa mandeha ny fahafantarako azy ary miandry izahay ny fandefasana zareo andrentsikelikely. Misy ihany koa ny efa voarainay izay tsy mandalo amin'ny IGE ohatran'izany ny faux diplôme izay efa nalefa ny entité sasatsasany izay voakasika izany any amin'ny Bianco dia mandeha any Impact. Misy ihany koa izay ataoko hoe tsy voatery mandeha any amin'ny IGE fa mety hoe fepetra raisina eny anivon'ny gouvernement dia izany koa efa encoro andraisana eny fepetra. Fa ny mikasika ny fanenjehana ny fanodikodinam-bola, rehefa fanodikodinam-bola dia tsy maintsy mandeha any amin'ny inspection générale de l'État ny enquête préliminaire izay enquête préalable izay vao mandeha enquête préliminaire eny amin'ny Bianco izay vao mandeha eny Impact. Dia efa manao relance ihany izahay mba handeha tsikelikely satria tsy ampy koa ny olona manao an'ireny asa ireny eny nivon'ny Bianco sy ny Impact dia raha miara-tonga izy dia manjary elaela vao vita. Manoloana ity raharaha ity dia namoaka taratasy misokatra ny fianakaviany Imam Ravatomanga izay milaza fa tsy manaiky ny fomba nitondrana ny raharaha mahakasika ny vondrona Sodiata. Everina fa misy lesoka araka ny lalàna sy ny isy fiatraikany ratsy amin'ny toe-karena sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara izany. Araka ny voalaza mbola eo amin'ny dingan'ny fanadiadiana ny raharaha ka mbola tsy misy didim-pitsarana farany mivoaka. Na eo aza izany efa napetraka ny fepetra fitantanana vojomaika ireo orinasa voakasika, orinasa tsy miankina ny Sodiata sy ireo orinasa ao aminy ka tokony tsy ho raisina ho toy ny fananana fanjakana raha tsy efa misy ny didy mazava avy amin'ny fitsarana. Voalaza ao amin'ilay taratasy koa fa tsy mampahafantarina ara-dalàna na nampandrendresina mialoha ny tompony orinasa sy ny fianakaviana Ravatomanga momba ireo fepetra ny raisina. Andrasana arak'izany ny toyny. Lafomba vao afa tanteraka kosa indray ambola ao am-ponja tsy navoaka antsokosoko araka ny Tsaomiely i Ramonjavelo Valérie, ministry ny fitaterana teo aloha izay nahiditra am-ponja vonjimaika eny amin'ny fonjabe Navaradrano nanomboka ny 4 Martsa lasa teo no niraraboinina 777 tamin'ny fitondrana teo aloha. Azo amarinina amin'ny fomba ofisialy ny fisiny any an-toerana ho ny sekretera jeneraly ny syndicat ny mpandrarano fonjandroany. Ankoatra izay no amafisiny fa alalana avy amin'ny voafonja vao afaka mandray ny sakafo na mandray mpitsidika ireo mpanao politika voafonja rehetra manoloana ny vaovao milaza fa marary ny mpanao politika iray voafonja. Fanadiadiana. Nandiso ny filazana sy ny fanelezana vaovao tsy marina milaza fa tsy any am-ponja intsony ny ministry ny fitaterana teo aloha ny sekretera jeneraly ny mpandrarano fonja. Ao am-ponja izy ary azo amarinina tsara ny mambola ao am-ponja ny Ramonjavelo Valérie ho ny fanazavana. Miantso ny tompony andraikitra may fa ny sekretera jeneraly ny syndicat ny mpandrarano fonja mba handray fepetra entitra sy ampiatra ny lalàna eo anatrany fambolena korontana tsy savorovoron'ny saim-bahoaka amin'ny fanaparitahana vaovao diso sady manamafy hatrany ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanatsarana ny rafi-pitsarana eto amin'ny firenena. Tsy ao am-ponja intsony hono ny ministra teo aloha Andriamatoa Valérie Ramonjavelo ifany andafy mihitsy ara hono araka ny filazan'zareo azy ao amin'ny tambazotra serasera. Eto izay barao syndicat dia mandiso ary manameloka an'izany fanaparitana vaovao tsy marina izany satria i olona voatonona anarana io dia ao am-ponja amintsika miresaka zao ary fonja eto Madagasikara no misy azy eto Antananarivo fa tsy any ivelan'izany akory. Ka eto izahay dia manameloka ary manao antsoava fitondram-panjakana maefa hijery akaiky ireny fanaparitana vaovao tsy marina sy fandotona olona reny. Fandotona ny ministerany fitsarana sy ny mpandrarano fonja ny fampelezana tsao sy vaovao diso ho ny fanamafisana. Lezy aloha ny tena marina ny fanakorotana na saim-bahoaka ny tena ambadikiny. Tsy vitany hoe manakorotana saim-bahoaka fa manimba endrika ny fitondram-panjakana indrindra ny ramatoa ministry ny fitsarana amin'izao fotoana zao satria raha hitantsika ry vaovao miparitaka ao mandraina dia anarany ramatoa ministry fitsarana mihitsy no batabataina ary soketana fanandray zavatra tany amin'ilay olona izay zavatra tsy marina satria ilay olona resahana eto mbola ao anatin'ny fonja ary fonja eto Antananarivo eto Madagasikara no misy azy fa tsy any ivelany araka ny vaovao aheliny sasany any amin'ny tambazotra serasera.
ankoatra izay manamafy ity tompony andraikitra ity manoloana ny fisinimpanao politika voafonja voalaza fa marary amin'izao fotoana mitovy daholo ny fomba hitantanan'ireo voafonja rehetra ho ny fanazavana raha misy tsy fahasalamana dia aretiny efa nitaiza azy tany anivon'ny fianakaviany no mahazo azy na ihany koa tsy fahazakany ny fomba fiainana anaty fonja izay samy hafa tanteraka amin'ny fiainana ety ivelan'ny fonja alalana avy amin'ny voafonja no ahafahana mandray ny sakafo na mandray mpitsidika ireo mpanao politika voafonja ireo raha ny fanamafisana. Fifandraisan'i Madagasikara amin'ny anivelany izao indray vao nisy fitsidiana filoham-panjakana malagasy tao Gabon nanomboka ny taona 2024 no nakaty tanjona araka izany isy fifanakalozana traikefa eo amin'ny firenena roa tonta mba hanamafisana ny fifandraisana zava-dehibe ny fiverenana anaty lalam-panorenana amin'ny alalan'ny fanatanterana ny fifidianana malalaka mangarahara ary azo itokisana ho ny filoham-pirenena gabonais raha ny tafa tamin'ny filohan'ny fanavaozana malagasy tany Gabon. Ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena indrindra amin'ny sehatra ny tetezamita sy ny fanavaozana ara-panjakana ary koa ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny dinika manokana narahina tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny filohan'ny fanavaozana kolonely Rendrenirina Mikaela sy ny filohan'ny pireneny Gabon Prince Clotaire Oligui Nguema Omaly atao Libreville Gabon notsindry ny filohan'ny fanavaozana fo modely azo io anarana traikefan'ny Gabon eo amin'ny fitantarany anarena voajanahary ny fampiroboroboana n'indostria ary ny fanohana ny tantsasy ny sehatra mamokatra ka ilana ny fifamizarana traikefa sy ny fahaiza-manao eo amin'ny firenena roa tonda. Nous avons notamment échangé sur les expériences respectives en matière de transition et de refondation institutionnelle ainsi que sur les opportunités de partenariat dans plusieurs domaines. Nous partageons la volonté de promouvoir une exploitation responsable et durable de ces ressources au bénéfice de nos peuples. Nous avons convenu de poursuivre les concertations afin d'identifier des actions concrètes et mutuellement avantageuses. J'ai aussi saisi l'occasion de cette visite pour faire part de l'état d'avancement du processus de refondation de la République de Madagascar. Le processus est l'expression d'une exigence souveraine du peuple et s'inscrit dans un cadre juridique, institutionnel et temporel clairement défini avec un mandat de 24 mois. Samy nanamafy ny rotonta fa vonina nitatra ny fiara-miasa amin'ny sehatra diplomatika ara-teknika sy ara-barotra ho tombotsoa ny vahoaka malagasy sy ny gabonais nankasitraka ny ezaka ataon'ny Madagasikara amin'ny fanomanana ny fokonan-doham-pirenena sy ny fanavaozana ireo androm-panjakana ny filohampireneny Gabon sady nanasongadina ny mahazava-dehibe ny fitoniana sy ny fanajana lalam-panorenana amin'ny fanatanterana ny fifidianana filohampirenena amin'ny taona 2022. Madagascar valorise les accompagnements coordonnés de l'Union africaine, de la SADC et des Nations unies. Et dans ce même élan, je suis fermement persuadé que dans cette phase déterminante de réforme, le soutien du Gabon à la dynamique de refondation initiée par Madagascar constituerait un apport particulièrement précieux. À ce titre, nous serions honorés de pouvoir bénéficier de la précieuse expérience du Gabon sur la conduite et la réussite de son propre processus de transition. C'est avec un grand intérêt que nous souhaiterions enrichir nos propres réflexions sur les aspects les plus importants du processus mené au Gabon. Nous accueillerions avec beaucoup d'intérêt la perspective d'échange entre nos équipes respectives sur les aspects techniques afin de capitaliser sur les bonnes pratiques ainsi que sur les enseignements tirés des expériences gabonaises. Nanao firaisan-kina tamin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena gabonais manoloana ireo loza-voajanahary ny tranga tatoato ary nanamafy ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy amin'ireo tetikasa fampandrosoana iarahan'ny firenena roa tonta. Vaovao manodidina ny fahasalamana kosa indray novelabelarina nandritra ny atrikasa ho an'ny mpanao gazety ny fanamafisam-pahalalana sy ny fanentanana ho an'ireo mpanao gazety ara-pahasalamana ny lohahevitra mahakasika ny areti-maso vokatry ny diabeta na ny retinopathie diabetika no noresana nandritra ny atrikasa tanjona ny fampahafantarana ireo nanatrika indrindra ireo mpanao gazety momba ny fanazavana mahakasika ny areti-maso avy amin'ny diabeta ahafahan'izy ireo manabe sy mampita vaovao an'ny olom-pirenena hoy Rakotondratsimba Avonina tompona andraikitry ireo mampisainy Mada. Tato vaovao ny Narcisse Karazafy sy ny Artanjona.
aretina misoko miadana ny rétinopathie diabétique satria matetika tsy misy famantarana ivelany amin'ny voalohany miaina tsikelikely ny fahitana ary mety afara amin'ny fahajambana tanteraka izany raha tsy voatsabo ara-potoana. Matetika olona eo anelanelan'ny 20 sy 7 taona ny voan'ny rétinopathie diabétique raha ny fanazavana nomeny Dr Rakotoson Lucien Gabriel. Marefo kokoa amin'izany ireo manana toe-batana misy diabeta karazany voalohany na ny diabeta de type 1 noho izany ilaina ny manao fitiliana sy manantona mpitsabo raha vantany vao ahitana soritra aretina. Ny fitsaboana moa eo ihany fa ny tena zava-dehibe dia ny fisoroana araka n'ilay voalaza teo tsara moa zany manao fitiliana mijery foana hoe misy an'ilay aretina mitondra an'ilay aretina ve ny tenako sa tsy mitondra dia raha sanatria hoe mitondra dia manatona ny toeram-pitsaboana fa tsy fijerena maso fa toeram-pitsaboana mihitsy ny tsara mafisina eto zany rehefa mijery an'izay zavatra zay ary misy fitsaboana efa be dia be disponible eto à Madagascar mahakasika ny fitsaboana io rétinopathie diabétique io. Zay raha moa zany anisan'ny fitaovana miaro amin'ilay resaka fahajambana ho an'olona zay tratran'ny diabeta zay. Dia misy koa ilay karazanareo tsindrona injection anti-VGF moa zay filazana azy zay miaro amin'ireny fanadiovana an'ilay diabeta any amin'ny maso sy miaro amin'ilay voka-dratsy ateraka an'ilay diabeta any amin'ny maso. Nampirisika ny rehetra ny mpitsabo mba hanao fizaham-pahasalamana tsy tapaka farafakely ny indray mandeha isa-taona indrindra ho an'ireo olona voan'ny diabeta. Ankoatra ny fanentanana ny mpitsabo anefa dia ilaina ihany koa ny fanentanana sy ny fampafantarana toy izao satria isan'ny fomba mahomby hiadiana amin'ny fianaky ny aretina sy fisorohana ny fahajambana aterany. Kasih pasalamana na kemudian di kampung Remanditisan yang sakinya yang luar itu kami panarana tahun Institut de la Vision di dia mulai alu di sana di tempat bila maka terjadi di kamar yang suci ini bilang ada lagi sedikit orang penulis ini apa manusia sih ya bisa apa nanti panas di mana cara solusi kami pancitan di arah itu Mars kan itu besar seperti itu ini paling sedikit maginya dan nanti kita di lain sana jadi apakah kita perlu kasih apa sih yang mau kita itu ahli Natao teto amin'ny foibe CTOJM Amboda ny atrikasa fanamafisam-pahalalana sy fanentanana ho an'ireo mpanao gazety ara-pahasalamana momba ny areti-maso vokatry ny diabeta na ny rétinopathie diabétique etsika nokarakarain'ireo mampisainy Madagasikara niaraka tamin'ny Institution de la Vision de Madagascar ary niarahana tamin'ny CTOJM. Vaovao ny kolotsaina mahatsiaro ovoilika sy veriasina ireo mpandala fomban-drazana ao anatin'ny vovonana mpitan-kasina manoloana ny fandorana moara fitaovana izay anisan'ny manan-danja eo amin'ny finoana malagasy ary tsy fampiasa amin'ny ratsy. Tsy azo ekena araka izany ny fanampitehana fitaovana tahaka izao fa ireo olona mampiasa azy tsy araka ny tokony ho izy sy amin'ny ratsy no tokony samborina. Miantso ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo tsy hanao mizana tsindrinila amin'ny fanapakevitra tahaka izao fa mitovy tantana ny finoana rehetra araka ny voavoafaritra anaty lalam-panorenana. Fanadiadiana eo amin'ny Rijantsary ny Taiziniera. Fitaovana manan-danja eo amin'ny finoana malagasy ny moara. Tsy ny moara no ratsy fa ny fampiasana azy tsy araka ny tokony ho izy. Tsy azo ekena araka izany ary meloina ny fanampitehana sy fandorana ary fampisehoan'ireo fitaovana ireo masombahoaka tondrana atao amin'ny faritra Menabe ho ny mpandala fomban-drazana ao anatin'ny vovonana mpitan-kasina. Ireo olona tratra mampiasa azy amin'ny faratsiana no tokony samborina fa tsy ny fitaovana no simbaina ho ny faneho-kevitra. Ny fomban-drazana tsy misy mandeha mankany amin'ny ratsy izany fa ny olona manaonao foana ka izay manaonao foana no sazio fa tsy ny fitaovana no potehana. Misy ny lalàna famaizana mino izay fa niza manaonao foana eto na mpitondra fivavahana fa amin'ny kolotsaina vahiny na mpitarika fomban-drazana dia efa misy lalàna ao ny lalàna famaizana mifehandry zavatra ireny dia izay dia mampirisika mihitsy ampiaro ny lalàna fa alao ny olona iaina araka ny finoana izay tiany avy. Ny farany ho avy atoato ny fikoanan-doam-pirenena izany etahitanay rehetra zany dia atsipinay sahady ho an'ny tompona ndraikitra na iza mikarakara ny fikoanan-doam-pirenena hoe izany etahitanay mpanao fomban-drazana lao iaina-kalalana izahay dia aza atao
aiza tao valala aiza ilika lava sy anjehana lava mifanaratsiana sy ny abobo zakarazana mahatsiaro voailika sy arany mizana tsindrinila ireo mpandala fomban-drazana manolona ity tranga ity tokony hitovy tantana avokoa ho izy ireo ny fitondrana ny karazam-pinoana rehetra adikan'izy ireo famotehana ny fomba malagasy ny zava-misy ka novan'izy ireo antso amin'ny mpitondra fanjakana fa tsy mbola nisy fitondram-panjakana na mpitandro filaminana nandoro ny lakoroan'ireny olon'ireny tsy mbola nisy fitondram-panjakana na mpitandro filaminana nandoro ny baibolon'ireny olon'ireny firifiry ihany koa ireo anaty finoana hafa manan'ireny voampansana ireny ao anatin'ny resaka boudisme ny resaka silamo malalaka zany fivezivezendrety ireny eto Madagasikara ka eo lasa mendrika fitakina ihany ny fitodiana ny fitondram-panjakana hoe aiza manao mizana tsindrinila fa nareo ny ray aman-dreny tokony mizana be tsy mandaigny zay izany ka mangataka izahay avelao mba hiaina le olona tena miaina ao anatin'le fototra sy le finoana nentim-paharazana fa izenjehana lava fa avelao hitovy anao etsika fanadiovana sy famerenakasina ny sabotsy 13 jona ho avy izao enikingory ireo mpandala fomban-drazana tanjona mandritra izany famerenana ny kolotsaina malagasy amin'ny toerany manodidina ny fampianarana miatrika fanambogoavana ny CEG Andranomena anatin'ny Cisco Antananarivo renivohitra izay manamarika ny fahafoltoana ny jorony amin'ny taona 2024 ity ny sedra olana maro lafo ny sekoly ka itadiavan'ny fiaramasina ny afamahana izany raha ny fanazavana isan'izany ohatra ny fampiofanana ireo mpampianatra ny fametrahana toeram-pamakiam-boky ary kanja ara-panatanjahantena izay samy tsy anana ny sekoly fanadiadiana voasikajo isan'ireo CEG zandriny indrindra eto amin'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra ny CEG Andranomena folo taona ny orenana ny sekoly amin'ny taona 2024 ity mivoatra sy misongadina hatrany izy ireo na amin'ny fitombon'ny mpianatra na ny vokam-panadinana nareo aza ireo olana maro lafo zedraina zato ireo mpianatra noraisina teto tany am-piandohana ary efa mananika ny valonjato ankehitriny tsy latsaky ny 900 kosa ny vokam-panadinana hatramin'izay ka nametraka azy ireo anatin'ny filarana 10 ato anatin'ny Cisco Antananarivo renivohitra tsy mena amin'ny tany CEG manerana ny Tanavilla ny CEG Andranomena satria tafiditra foana ao anatin'ny 5 premier foana ny CEG Andranomena raha oharina amin'ny CEG misy rehetrarehetra eto amin'ny Cisco Tanavilla nefany ny CEG Andranomena no zandriny indrindra amin'ireo CEG manerana ny Cisco Tanavilla ireo ny tambo indrindra dia eo amin'ny 20 mahery isanjato eo amin'ny akapobeany ny tambany indrindra tamin'izay dia eo amin'ny 80 isanjato eo amin'ny akapobeany fanambogoavana miandry azy ireo ka tediavan'ny mpiarimombona antoka ny fanatsarana sy fampivelarana ny rafitra pedagojika eo anivon'ny sekoly tafiditra anatin'izany fampiofanana ireo mpampianatra ny fametrahana toeram-pamakiam-boky ary ny kanja ara-panatanjahantena izay samy tsy anana ny sekoly fana mampivelatra ary manatsara kokoa ny rafitra ara-pedagojika eto amin'ny sekoly indrindrandrindra moa mahakasika ny biblioteka na ataontsika mihitsy hoe médiathèque satria izay zao no tena hitanay fa tsy ampy eto anivon'ny sekoly ary ezaky ny sekoly zany amin'ny fahafoltoana manaraka eo ihany koa ny complexe sportif izay mbola tena mila fanampiana bebe kokoa satria izay no tena hitanay fa tsy ampy eto ny CEG Andranomena amin'ny resaka EPS tsy navelana andalo fotsiny araka izany folo taona nijoroany ny CEG Andranomena fa nomariana tamin'ny etsika maro lava izany nanomboka omaly tamin'ny fisian'ny fifaninanana fandrahoana sakafo ny vakotrazana ary ny ahona ny fomba malagasy nisy kosa androany ny fanompo-pivavahana ny fiaraha-misakafo tamin'ny alalany nofokena amin'ny tampihavanana ary ny saoby nataon'ireo kilasy tsiraray tsangambato ny fankalazany ny fanorenana efitrano sekoly efatra izay notokanana ny valomela sa teo ny febroary 7 kosa no amaranana ity fankalazana ity amaranana ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity ny pejy ny finoana vitaka notokanana tamin'ny farany herinandro teo nandritra ny 3 andro ny fiangonana loterana malagasy ao amin'ny komina ambanivohitra Tsarafatra distrika ny Mananjary avokatry ny ezaka sy ny firaisan-kina ireo kristianina tao an-toerana efa tamin'ny taona 790 no nijoroan'ny FLM tao Tsarafatra trano azo tsotra no nampiasaina ho toeram-pivavahana tamin'izany fotoana izany ny taona 2024 kosa no napetraka ny vady fototry ny trano fiangonana vaovao aka ny toto kelikely ny asa fanorenana
mandra-pavitana ity fototra-avitrasa lehibe ity natao nanaraka ny fenitra ara-teknika ny fanorenana mba hahafahan'ny trano miatrika ny rivo-dranomasina sy ny rivo-doza izay matetika miantraika amin'ity faritra ity noho ny fisian'ireo loza voajanahary miverimberina. taoriny ezaka sy ny faharetana nandritra ny taona maro dia tanteraka ihany nofonofon'ireo kristianina ao amin'ny FLM tsara hafatra ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny trano fiangonana sy ny tilikambony. Nanomboka tamin'ny taona 1970 ny fisian'ny fiangonana ary dingana maro no lalovany hatramin'izay niaraka tamin'ny fandraisana anjara sy ny fanolorantena ny ropiny. Nandritra ny 3 andro ny lanonana fitokanana ka nankalazaina niaraka tamin'izany ihany koa ny fitokanana ny tilikambo ho vavolombelon'ny fandrosoana sy ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Anatin'izany 3 andro izay nanaovana fanokanana izany zany dia nisy ny fampianarana ary ny fampianarana dia niantokosin'ny fiangonana niantokosin'ny kristianina tsirairay dia indrindra mba hijoroan'ny vavolombelona natanterahany baikon'ny tompo hoe mandehana ianareo sy ny hoe mba hamoa araky ny fidianan'i Jesosy azy ireo zay zany ny zana sy nambara nitorina nampianarina tamin'ny kristianina tsirairay nomboka ny zoma ny omaly ary androany. Misy ihany koa moa araky ny mahafety azy fifaliana niarahana tamin'ny daolobe amin'ny alalany hoe hira fantatra amin'ny hoe gara evangelika beijing ary misy ny asa-panahy araky ny mahazatra ny fiangonana. Vokatry ny ezaka madidio sy ny firaisan-kinan'ny fiangonana ary ireo tsara sitrapo no nahafahana nanangana ity trano fiangonana ity izay lasa mariky ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina. Misaotra ny rehetrarehetra izay nanohana tamin'ny alalan'ny fanaovana ny trano fiangonana indrindra ny eran'i Madagasikara izay nandray anjara rehetrarehetra dia tena nanetana tao Antananarivo isaorana ihany koa izay nitondra mibavaka rehetrarehetra manerana nosy fa tena afapo izay eto Tsarahafatra fa vita ny fiangonana FLM Tsarahafatra noho ny fanampinareo sy ny fitrotroanareo ambavaka an'izany tranon'Andriamanitra izany. Ekane mba Andriamanitra manakare-pahasoavana no fomba sy tatana ary hanonitra ny lany rehetra izay nanomezanareo ny foinareo tamin'ity FLM Tsarahafatra ity. Nisy ny antsakira fidirana sy ny antsapana nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy nampiraisany ireo mpino tonga maro. Tsy latsa-danja tamin'izany fiaraha-misakafo sy ny fifambozarana faliana ka omboroana no vonoana ny ran'ireo mpino sy ireo vahiny nankalaza ny fotoana. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasity mba fiankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.